Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa malala tratry laby faraky amin'ny roapolon'ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny marika toko fahafolo. Marika toko fahafolo andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa roa amby dimapolo. Marika toko fahafolo andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa roa amby dimapolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tonga tao Jeriko izy, ary avy niala tao Jeriko Jesosy mba mampianana sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo ambonin-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary nondreny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe: ry Jesosy zanaky Davidy, mamindrafy ho amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba angina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanaky Davidy, mamindrafy ho amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe: antsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe: matokia, mitsangana miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambontsambotra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy: rabony io, mba ampaheratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy: mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahirana tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoa amby dimapolo. Ary hoy Jesosy tamin'ilay jamba: mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Ity tantara ity rehefa koa malala dia tantara izay saika haitsika amin'ny andavanandro. Tantaran'ilay jamba izay nositran'i Jesosy. Ary eto Jesosy dia miteny manao hoe: ny finoanao ange nahasitrana anao raha tena jerena marina. Mandeha any ianao fa ny finoanao no nahasitrana anao. Baikon'i Jesosy: mandeha any ianao fa ny finoanao no efa nahasitrana anao. Ilay teny hoe mandehana dia teny raha miteny malagasy dia voambolana na matoan-teny izay tsy vaovao amin'ny soratra masina. Raha miteny malagasy: mandehana anareo tovim-pianatra ny firenena rehetra, mandehana anao ka mba manaova toy izany koa, sy ny sisa rehetra. Ilay teny hoe mandehana saingy betsaka ny matoan-teny hoe mandehana ao amin'ny filazantsara. Betsaka ny teny hoe mandehana. Jesosy maniraka ny mpianatra dia mandehana. Fa tsy matoan-teny mitovy amin'ity lazaina n'ilay jamba ity. Misy karazana matoan-teny telo na efatra no ilazana ny teny hoe mandehana ao amin'ny testamenta vaovao. Fa nadika fotsiny amin'ny teny malagasy hoe mandehana. Fa eto dia voambolana tsy dia mahazatra loatra ilay teny hoe mandehana nampiasain'i Jesosy. Upago ilay voambolana. Tsy mitovy amin'ilay hoe mandehana tovim-pianatra ny firenena rehetra. Na mandehana anao mba manaova toy izany koa. Na mandehana ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mandehana maniraka loatra lay teny hoe mandehana eto. Lay nadika ny baiboly malagasy hoe mandehana. Fa lay matoan-teny hoe upago raha lazaina dia hoe mandehana ianao na mamelana ao handeha eo ambanina zavatra, ambanin zavatra anankiray manokana. Zany hoe mandeha eo ambanina asa andraikitra, na mandeha eo ambanina mitondra entana, na mandeha eo ambanina mandeha mitondra entana, na mandeha eo ambanina foto-kevitra, na mandeha ambanina mihiraka na misiona tahaka izany. Zany hoe tsy mandeha fe mandeha, tsy mandeha tahaka ny hoe mandeha mitoro ny filazantsara hoe manokana, fa toy ny hoe irahina eo ambanina zavatra anankiray manokana. Fiteny mihitsy zao hoe mandehana dia eto izy io na tahaka izany. Na mandehana dia mandehana fa makany amin'ny tribonaly ho tsaraina ohatra. Ka eto izany ilay teny hoe mandehana dia teny teneniny Jesosy manokana tamin'ilay jamba. Mandehana eo ambanin'ny inona renao? Dia io mamaly io no izy manao hoe mandehana eo ambanin'ny finoana. Zay ny dikany.
ny finoanao nefa nahavonjy anao zany hoe manompoka zao a de miova ny fiainanao eo ambanin'ny finoana no andehananao zay ny dika nio iraka io tsy hoe mandehana amin'ny eo ambanin'ny ziogan'ny fantrana na mandehana eo ambanin'ny ziogan'ny fahoriana fa mandehana ampinoana eo ambany finoana eo ambany fahasoavana zay ny dika nio teny io mandehana ianao zany zao manompoka zao ry Bartimeo eo ambany fahasoavana mandehana eo ambany fitarihan'ny finoana zay ny dika an'le matao teny ty hoe upago fa nahoany Jesosy no niteny tam'ty boka sitrany ty tam'ty jamba sitrany ty no hoe mandehana ianao eo ambany finoana ny finoanao na asitrana anao de mandehana ianao amin'ny fiainanao avy rehetra de mandehana amin'ny finoana zay ny dikany eo ambanin'ny finoana afaka malala farafahakeliny de zavatra roa na telo voalohany de zao lay finoana zay niaina nyty jamba ity de finoana zay niainga tamin'ny soratra masina mihitsy finoana zay finoana ara-tsoratra masina nga moa misy finoana tsoratra masina ao am-baiboly eny tokoa misy finoana tsy ara-tsoratra masina ao am-baiboly fa ny finoana ity jamba ity dia finoana tena nanaraka ny teny fampanantenana Jesosy zany le nampanantenaina hoe zanaky Davida io zany ny finoana ity jamba ity fa lay finoana tena izy lay finoana marina ra-pilazantsara lay manondro ny Jesosy ho tena izy dray maky Jesosy nametra-panontaniana tamin'ny mpianatra manao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona de hoy ny teniny manao hoe ianao nge ataon'ny olona hoe Jeremia ianao ataon'ny olona hoe Elia ianao ataon'ny olona hoe anankiray ampaminany zany hoe tsy diso mampaminany any Jesosy tsy diso fa Jesosy de nanao ny asany Elia tsy diso fa mety ho nanao ny asa mitovitovy tamin'ny asan'ny Jeremia Jesosy fa Jesosy tsy Jeremia mihitsy Jesosy tsy Jaona mpanao batisa mihitsy Jesosy tsy anankiray tamin'ny mpaminany mihitsy fa Jesosy dia zanaky Davida no zany dia ny finoana ity jamba ity de finoana marina lay finoana tena izy lay finoana zay nanaraka ny fampianarana efa nampanantenain'ireo razana izy zany hoe reo hatrany amin'ny bokyny Isaia 40 nitohitra ty amin'ny bokyny Mika mpaminany bokyny Zakaria mpaminany hatrany amin'ny bokyny Pentatioka zany bokyny Mosesy dia ireny rehetra eny de namafy fa ho avy lay Mesia zay avy amin'ny taranaky Davida anankiray aminareo ihany ho Isaia hoe solofon'i Jese dia io lay finoan'lay jamba fa finoana nanondro an' Jesosy ho zanaky Davida lay finoana tena izy de ny dika le teny hoe mandehana ianao zany de zao lay finoanao marina io lay finoana ra-tsoratra masina io no andehananao io ny ankinanao am'izao ankehitriny zao aza miala amin'io finoana ra-tsoratra masina io zany ianao mantsy am Bartimeo maniraka zany Jesosy eto hoe nahasitrana anao a de ilay finoana tena izy ange ianao marina ange tamin'ny finoana tsy finoana tenatena tsy finoana fahatakarana maha-olombelona fa tena finoana araka ny sitrapon'Andriamanitra mandehana ianao fa zay no nahasitrana anao faharoa afaka malala lay lanjan'le teny mandehana ianao ny finoana nahavonjinao de zao koa lay Jesosy maniraka mandeha amin'ny finoana de zao koa lay fivampenitry lay jamba ny fivampenitry lay jamba lay teny hoe mandehana ianao ambany finoanao de zao midika fisina vaovao lasa nisy ataontsika hoe fisina vaovao identité na maha izy azy vaovao an'lay jamba lay jamba de fantatsika fa tsy fantatra anarana ny any nahafantarana azy de zanaky Timeo tsy fantatra firy ny zanaky Timeo tsy niteneny marika mihitsy hoe iza ny anarana na ny sinoptika ray manontolo tsy niteny mihitsy satria tsy zava-dehibe amin'ny olona ny anarany jamba tsisy ametra-panontaniana tsisy andany andro amin'ny anarany jamba ny olona manana zay maha izy azy ny manakaja no manana anarana fantatra Zakaiosy Levy sy ny sisa rehetra reny ny manana anarana reny ny ilaina fantatra ny anarana fa ny jamba zava-dehibe ny anarany jamba zanaky Timeo fotsiny ary jamba zay maloto
satria ny jamba tsisy mikasitanana tsisy miraharahajamba tsisy mandray tanana jamba maloto zany maloto amin'ny lafiny ara-panahy hoe impure tsisy afaka andray an'zany zay mikasika an'zany de maloto ary tsy afaka mifandray amin'andriamanitra tsy afaka makao amin'ny tempoly raha tsy midio indray tsy afaka mifandray amin'ny fianakaviana raha tsy midio indray mifindra ny loto ateraky ny jamba loto ara-panahy ny jamba mety maloto izy tahaky ny boka ihany no zany dia nijanona ho mpangataka izy fiankinan-do ny ankin-do mangataka tsy mahana zay maha izy azy ny mpangataka tsy mahana zay maha izy azy tsy mahana fiariana tahaka an'ireo olona mpiarabelona taminy de tsy manana zay ataontsika hoe identité zay ty jamba ity any ka ny any heriny de zao ny antso an' jesosy izy ry jesosy zanaky davido ary niditra tao anatiny zay ataontsika hoe identité zay maha izy azy entsozo zay nidirany hoe ry jesosy zanaky davido meteza mindra fo amiko ny valiny nanaiky jesosy ny aino n'ity jamba tsisy peno hatram'izay ny aino ny kikika n'ity jamba ity lay matoateny hoe ny antsoantso krajo amin'ny teny grika de mitalao mafy mangiry firy kikika zay kikika miary fangiry firina kikika mety miary fahadsom-panantenana koa aza ndraindray farahalanenina zay no azo ilazana azy dia reny jesosy lay izy de hoy jesosy antsoa lay jamba lay matoateny hoe antsoa lay jamba foneo lay matoateny amin'ny teny grika miaratsy mamelomberina kely an'izay satria mety efa mahazatra atsika mantsy mamaky an'io baiboly izy ohatra masony amin'ny teny malagasy ka am'lay azahoantsika azy de zahantsika somary mba mandroso kely tsika amin'ny alalan'ilay teny mba ampisy zavatra miala amin'ny mahazatra atakaranao azy fa rehefa nantsona rehefa niantso an'ilay jamba jesosy de matoateny nampiasain'ny marika de foneo zay izy miteny hoe phone nazona teny hoe telefona na tahaka zany na microphone na ohatra zany lay teny hoe foneo dia milaza olona miantso amin'ny anarana feo antsonina amin'ny anarana tsy kaleona zahonany teny hoe eglezia tsy zay lay antso loatra tsy lay vocation fa le hoe nandre feo ka natsona tamin'ny anarana jona toko fatelobiny de miteny hoe nareo miantso ahy ho mpampianatra zay le hoe foneo zany hoe inona dikan'zany io lay jamba tsisy anarana mpangataka tsy fantatry ny olona kory tsisy identité tsisy heviny ny fiarahamonina tsisy mametra-panontaniany aminy kory izy ianao mpangataka fotsiny anarany ara ary jamba ny anarany lay teny hoe jamba de eso teny iza lay jamba tsy misy anarana ary zany matetika ny atsika amin'ny fiarahamonina ny fahasembanana matetika de mahavery identité mahavery maha izy azy ny tena ny fantrana sy ny fahasembanana rehefa mahantra ny olona de ary sembana de raharay veriny identité tsisy miraharaha azy lay sembane lay kapile sanatriny zany lay jambe lay mone sy ny sisa rehetra fa zao rehefa ny antso azy jesosy de zao izy hoe antso izy lay jamba antso izy zany hoe lay voambolana hoe antso izy de voambolana manandratra olona anankiray nydikany teny hoe de nijanony jesosy niatra ny jesosy matoateny hoe nijanona eo de tsy nijanona fe mijanona stas zany hoe milaza fijanonana miatrana de niatra ny jesosy na ngila tsofony jesosy dika teny hoe stas eto hoe de niatro jesosy mijanona mihitsy jesosy de niatra ny jesosy ny aino nikikika n'ity jamba ity ary ny teny manao hoe antso izy zany hoe nijanony jesosy nanondrotra nametraka ity jamba teo amin'ny toerana azay nampaingina ny olona rehetra de ny teny manao hoe tena nantsony ianao aza matahotra fa nantsony ianao zany hoe nomeny jesosy hasiny sitra itoerana ity jamba ity izay ndika an'le teny hoe sitrany ianao de mandehana am'izay ianao ambany finoana eo amban'ny finoana ianao no mandeha manomboka zao miova saty ianao lay tsy fantatry ny olona teo aloha iny ianao lay nampaniny olona ianao lay tsisy ny raharaha iny de zao manomboka zao miova saty ianao ary ny sata andehananao de ny satany finoana manana maizy azy vaovao ianao zay dika teny hoe mandehana ianao ohatra ny olona rehetra am'izay ianao manana zay maha ianao anao anao fatelo de nidika nytiteny te hoe mandehana ianao amin'ny finoana de izao koa ry afako malala fanomezana andraikitra vaovao tsy hoe sata vaovao ihany mena nyity jamba ity tsy hiteto hoe ndra iny jesosy nakaizy izy tsy zay ny zava-dehibe tamin'ny marika nytanisa hoe de nakaizy izy rehefa aveo lay jamba raha teo tsy nataony hoe mandana mitoro filazany tsara na mankana fa mandehana fotsiny ianao ozy ny finoanao nahavonjy ianao iraka ihany zany ry afako malala azy zareo tsara lay dika lay filazany marika azy
ny atsampotsampotra lay jamba de nakeo am' Jesosy izy ary nanary ny lambany izy, nariny ny lambany, nanary lamba. Tena zavatra hafa kely mihitsy a lay lamba tsy tena lamba loatra raha moa zany le tena jereny eo fa milaza fitafiana, nariny le fitafiny teny aminy nariny dia ny fitafian'lay jamba zany nariny, ina dikan'io nariny, nanatona an' Jesosy izy, nitsambikibikiny izy mazava ho azy natonga leo ny atsambotsambota de zao tsisy ny tatana izy, tsisy ny tatana mihitsy izy satria tsisy mitatana jamba. Ny antony tsy nitatana jamba de satria maloto lay jamba, satria tsisy ikasy tanana azy fa ho fotsiny ny olona manao hoe mandehana manatona azy fa atsony ianao, mandehana hony fa atsony ianao, io tenenin'ny olona io, mandehana fa aza matahotra ianao fa atsony ianao. Lay teny hoe mandehana dia tarse zany hoe manana courage, zany hoe manana ianao faharsihana, aza matahotra ianao, naporisika azy ny olona, le olona nanenjika azy, le olona nampangina azy teo aloha indray, le olona nanambany azy hoe mangina ianao fa ino ty ataonao, tsisy mino anao zany, ianao aza maloto, ianao aza tsisy, ino reo olona reo fa nivadika tapoka rehefa nijanony Jesosy, rehefa nijanony Jesosy stasy ny teny grika, rehefa niato izy dia niteny tam'le jamba manao hoe eto ty amiko izy, atsoa izy, niova ny fiarahamonina, niova le fiarahamonina, lay fiarahamonina nakahala an'lay jamba, nanesanesan'le jamba, io fa nanaja azy tapoka, na hoe tena antsony ianao. Ary zay maha kristiana ry avako malala, ny ajana ny fanajan'Andriamanitra atsika de manjary tonga fanajany ny fiarahamonina atsika, satria nomeny Jesosy toerana ity jamba ity, no ajainy, nasondriny, nitsony tamin'ny anarany mihitsy ara, zay le teny hoe fonio teo, napetrany arak'izay maha izy azy de niova hatramin'ny fijerin'ny olona. Ny olona de lasa niandany tam'lay jamba, hoe mahereza, courage zay mihitsy ny dikany eo, mahereza ianao fa lasa olona ilaina tapoka indray, le olona tsy ilaina teo, le olona tsisy heviny tao amin'ny fiarahamonina teo, io fa lasa olona ilaina satria natsoiny Jesosy izy, satria noenoiny Jesosy izy. Fa nytohiny tantara de hoe marika manao hoe de zao nge nariny ny akanjony, ina le akanjo narina fa latsaka tsara ny dikan'ny akanjo misoratra masina fa milaza ny maizy azy ny olona. Raha vantany vao nantsona le jamba de nitsambikimbiki izy nitsapatsapa izy zany de nitsamboamboatra izy, aiza le Jesosy zany, aiza ny Jesosy zany, mazava satria tsy hitany masony, tonga eo am' Jesosy ihany izy, nariny ny lambany satria efa maika izy, satria nantsoina, efa poritra mafy izy, satria olona miteny aingana ianao, lay teny hoe aingana ianao, manana courage sy ny tahaka zany lay voambolana, de milaza zavatra aingakaingana mihitsy, milaza zavatra atao aingana, tsy hoe mitavozavoza fa milaza zavatra aingana. Marika moa zay marika moa amy marika de Jesosy maika foana, fitasana matohateny de matohateny aingana mandrakariva fa tsy hoe mitaretrehitra, dia nanatona aingana lay jamba ary nariny ny lambany. Ny dikany hoe nariny ny lambany, nariny lay loto, lay nahafantarana azy teo, lay jamba zanaky Bartimeo, maloto, tsy tia nampanginy olona, tsisy miaino, tsisy miraharaha, mpangataka, farahidiny eo amin'ny fiarahamonina, tsy manana zay maha izy azy, tsisy identité, tsisy heviny fiainany, tsisy miraharaha izy, nariny zay lamba zay, nariny zay dikany hoe nariny le lamba, nariny zay rehefa nanatona an' Jesosy izy, lasa olom-baovao izy. Ny olona manatona an' Jesosy rehefa malala de mandray fisina vaovao, ny fantrana, lay fijerin'ny olona fanaovana tsinitsinina, zany rehetra zany dia very, arina rehefa manatona ny tompo, fa lasa izy vaovao, fisina vaovao. Io mahatonga ny tenin'ny Paoly manao hoe nareo ange rehefa ao amin'ny Kristy de olom-baovao e, narinareo ny zavatra taloha. Eto moa zany ny sarina ny ony marika azy de nariny nariny Bartimeo, satria dia teny hoe Bartimeo, tsy anarany zany, bara zanaka Timeo, zanaky Timeo zany zay fotsiny le jamba, tsisy anarany izy, nariny ty zanaky Timeo tsy fantatra anarana, izany olona tsisy identité zany tsy fisina, ataovy hoe apatrida ve raha am'izao renatsika zao ohatra, zany hoe tsisy tanindrazana, fa mety ohatrohatry zany itony jambo tony zanaky Timeo tony tsisy miraharaha, de nariny zany fa nifidy an' Jesosy izy. Vao niteny Jesosy hoe eto ty amiko, asaivo maka ty izy, miaino azy
manome toerana azy a nariny ny loto rehetra nariny lay fahafantarany fiarahamonina azy de inona no nitranga nomeny Jesosy faizina vaovao izy maizy azy vaovao de hoy Jesosy mandeha any ianao eo ambany finoana ay rehafako malala lay finoana lasa identité ny finoana kay zay tiany tompo andehanany zanaka Timeo eto de zao lasa identité ny finoana kay tsy famonjena ihany fa maizy azy atsika mihitsy manova atsika mihitsy zay mahatonga atsika tononona hoe kristiana ny maha kristiana de zao koa identité lasa mahaisikatsika ny finoatsika rehavako malalo ina nevim-panahy ty tantara ity Jesosy tantarainy Marka Jesosy andeha ho any Jerosalema maika mahafinaritra be mitantarany Marka rehefa mitantara de mitantarany Jesosy de Jesosy maika be mihitsy Marka ihany mampiasa an'ilay fiteny hoe kaetune zany hoe ary niaraka tam'izay ary tsy tapitapitra zay ary niaraka tam'izay de zao ndray zany hoe Jesosy tantarainy Marka de Jesosy manana lalana izorana miainga avany Galily andeha ho any Jerosalema maika be mihitsy ho faty ao amin'ny azy fijaliana monjy ny olona tiana tenenina maika zany hoe Jesosy de efa niomana ho faty any Jerosalema ary nanana lalana mazava izy niainga avany Galily ho faty any Jerosalema efa hiakatra ny Jeriko izy io ary ho tonga ao an-tanàna ny Betfaga sy Betania zany hoe efa akaiky ny fotoana tena hiatrehan'ny herinandro masina io izy fa tojo an'ilay jamba tao ivoaka any Jeriko nahaton'ilay jamba tamin'ny diany Jesosy maika Jesosy mezakazaka Jesosy efa andeha hamonjy ny olona efa andeha ho faty eo amin'ny hazo fijaliana nanaiky ny ato tamin'ny kikika n'ity jamba ity jamba zay narin'ny olona tsy tian'ny olona ary nanaiky anome faizina vaovao na identité vaovao ity jamba ity Jesosy ina ny afatra rehefa ko malala Jesosy Andriamanitra de manaiky hiato mampandefitra ny zavatra rehetra ho anao miaino anao Andriamanitra aza mieritreritra ho bitika eo anatrehan'Andriamanitra aza mieritreritra ho tsy hitan'Andriamanitra hoy ny filaza ny boky mpaminany Isaia manao hoe aza miteny mihitsy manao hoe miafina amin'Andriamanitra ny rariny tokony ho tsy miafina amin'Andriamanitra ny rariny tokony anao fa zao ao amin'ilay finoana tena izy ve ianao ao amin'ilay finoana mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy va ianao ao amin'ilay finoana tena andrasan'ny tompo aminao va ianao raha izay de matoky fa angira tsofina aminao ny tompo ary aino anao izy ary anomenao faizina vaovao lay ianao mety ho tsy niavin'ny olona io raha ianao mety ho tsy rarahin'ny olona io ianao le mety manana ady am-panahy io de zao manaiky aino anao ny tompo ary maniraka zao ndray mandehana amin'ny faizina vaovao mandehana ianao amin'ny finoana eo ambany fitarihan'ny finoana fisina vaovao faizina vaovao Andriamanitra rehavako malala ny ampahery anao ahatonga anao tsy ho voafatotry ny zavatsarotra lalovana tsy ny fahajambana ny zava-dehibe eto tsy ny aretina lalovana ny zava-dehibe tsy ny tsy fahitany Bartimeo ny zava-dehibe fa ny finoany Bartimeo ny tompony teny farany raha toka ao amin'izany finoana tena izy zany ianao mino amin'ny vavanao mino amin'ny fonao de zao voavonjy ianao Romanina 10 engany ino ny Jesosy tompo sy mpamonjy anao ianao ary de hanasitrana hamonjy hanavao anao ny herin'ny fanamasina ivavaksika tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de manavao ary miantso anay mandrakariva ianao voninahiny ila tsofina amin'ny kikika sy ny tolokon'ny fonay amin'ny senton'ny fonay te haniraka anay ianao andeha araka ny finoana ataovy marina ny finoanay ianao tompo ataovy ara-tsotra masina ny finoanay ataovy matoky zay fa mandre ny senton'ny fonay ianao hitanao ny lotonay ny tsy fahatanteranay ny fahantrana lalovana amin'ny firenena de zary mahaveriny mahizay anay miantso anay anefa ianao miteny aminay manao hoe antso izy antso lay jamba antso lay mpangataka antso lay mahantra antso lay oro sy mijaly satria tia anay ianao tompo de meteza hamonjy anay meteza hanasitrana anay
mety eza nafiery anay, mety eza my fiainana sy fiadanana ao anay. Mba ho fantatry zao tontolo zao tompo fa zanakao zahay. De jereo ny asan'ny tananay tsiraray avy, jereo ny tokantranonay. Fa afaka manokana ndray ho an'ny synôda lehibe ny Efitseke mafaka herinandro vitsivitsy. Da io ny fandamilana rehetra Jesoa. Aseho ny voninahitrao ary mampahireza ny mpikarakara rehetra ianao, ny mpivory, ny tompona ny raikitra isa-tokony, ampahirezo zahay vita zay zara fanomponay arak'izay andrasanao aminay. De da io ny isan'andronay Jesoa, eo ambany fahasoavanao, eo ambany fitarian'ny finoanao, anao Andriamanitra mpamonjy anay. Misaotra ry Tompo ty anay io, amin'nariny Jesosy Kristy mpamonjy anay.